rehetra ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ilay mpamonjy antsika, tompontsika ary lohan'ny fiangonana. Ny fitahiny manana ambianto no niaro antsika, nitahiry antsika mba hatratra ity andro ity, ary ny fanatrehany antsika dia ery lehibe, indrindraindrindra fa efa nakambany tena iray isika eo anivon'ny fiangonana mba azoantsika mifaly ao aminy sy mifampizamo ny fifaliana ao aminy. Araka ny fantatsika androany dia misy fandraisana ny fandraisana tompo na ho an'izay manatrika na ho an'izay ihany atokantrano, ka dia inona fa samy miomana ny any atokantrano ho amin'izany, ary dia ampitomboina ao amintsika rehetra ny fahasoavana, fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika Jesosy Kristy Tompo. Amen. Petraka isika. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ny Salamo 10:10.
avia aoka isika iobo an' Jehova, aoka isika anao fifaliana ho amin'ny vatolampy famonjenantsika, aoka ankeo anatrehany amin'ny fiderana isika, aoka anao fifaliana ho azy amin'ny firana isika. Fa Andriamanitra lehibe Jehova, ary mpanjaka lehibe ambonin'ny Andriamanitra rehetra izy. Eo an-tanany ny fitoerana lalina amin'ny tany, ary azy ny tendrombohitra avo, azy ny ranomasina, fa izy no nanao azy, ary ny tany maina dia noforoniny ny tanany. Avia ka aoka iondrika sy ankohaka isika, aoka isika andohalika eo anatrehan'i Jehova mpanao antsika, fa izy no Andriamanitsika, ary olona fiandrony sy ondry tandremany isika. Amen. Ataontsika ny hira fa 150 ny andininy rehetra. 150. Sa
mivavaka isika. Vava iray, saina iray, ary feo tokana no entinay mioby midera makalaza amin'ny fifaliana ny voninahitra ao sy ny fiandriananao, ny fahalebiazanao ary ny fanjakanao mandrakizay ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Fa tsy misy Andriamanitra lehibe tahaka anao, ary tsy misy Andriamanitra tsara sy mpanao ny tsara tahaka anao. Eto amin'izao tontolo izao raha misy mahery dia tsy mba antra, fa ianao kosa ilay Andriamanitra tompony hery rehetra dia Andriamanitra be famindrampo, Andriamanitra fitiavana, ary Andriamanitra maneho ny hatsaranao eo amin'ny fiainanay isan'andro san'andro. Ampatsiaroviny mpanao salamo aminay fa Andriamanitra ianao ary olona fiandrinao sy ondro tandremanao zahay. Zany tokoa ianao Tompo, ary matoy zahay tahaka izao dia noho ianao. Isaoranay ianao, ankalazainay ianao, ary tafavory eto zahay hanaiky ny mahatompo anao ary hanavao ny fanoloran-tenanay sy ny fahavononanay hiara-dalana aminao ary ho vavolombelonao eto anivon'izao tontolo izao. Ko manatrehanay ary Tompo, ary raiso ny fisaoranay sy ny fankasitrahanay, fa mendrika izany ianao. Dia amin'ny anaran-tsoan'i Jesosy Kristy. Amen. Petraka isika. Ry havana, rehefa mamangy antsika ny Tompo dia tia handreantsika izy, tia handray ny vavaka sandratsika izy, fa tiany koa sika hiaino ny feony, mamantatra ny sitrapony mba ahazoantsika manana firaisana feno aminy ary andehanantsika amin'ny lalan'ny mazava. Zao ary ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika indray amin'ity alahady tolakandro ity. Ko amin'izany rahalahy, satria manana fatokina hiditra amin'ny fitoerana masina isika noho ny rano Jesosy, dia aoka isika anatona amin'ny fo marina sy amin'ny fatokina be avy amin'ny finoana, manana fovoadio afaka amin'ny fieritreretana ratsy sy tena voasasa tamin'ny rano madio, ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Eo petreretana izany teny zany, fa indrindra eo ampanokafantsika ny fontsika mba ho dinian'ny tenin'Andriamanitra dia ataontsika ny fanampiny 7:20.
hivavaka isika. Tompo zany ny iranay, ianao le mamantatra ny ao amin'ny miafina indrindra, ianao le mandinika ny fosony vo, ianao lay mampibaribary eo anatrehanao izay ao anatinay ao marina tokoa. Manatona anao zahay, satria asainao mandiny tena, fa mandiny tena koa manoloana ny asanao. Tompo, manahoana ny fitiavanao anay, nanahoana ny fijalian'i Kristy sy ny nanoloran'ny ainy ho anay, nefa izay dia diso, nefa izay dia mpanota, nefa izay dia mahafiatoka, nefa izay dia mpiodina mandrakariva, nefa izay dia tsy mahatoky. Misaotranao zahay, fa tsy tonga hitadiny marina ianao ianao fa ny mpanota hibebaka. Ampio ary izay mba hanatona anao mba fo marina tokoa araka ny teninao, tsy hanafinafina ninoninona ao amin'ny ao anatinay ao, fa ampio koa izay atoky fa na dia mena tahaka ny jaka aza ny fahotanay, ainao ny manadio azy fotsy tahaka ny oram-panala. Meo anay ny finoana, fa afaka manovanay ianao amin'ny fieritreretana ratsy rehetra, ary afaka manadio anay ianao ny amin'ny loto ateraky ny fihetsempo, ny hafanampo, ny fahadisom-panantenana, ary koa ny fitakiana izay ataonay amin'ny hafa nefa tsy ataonay amin'ny tenanay. Sitraponao dia mitaona anay mba hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Matetika nefa izay mifampandinika hifandranitra, hifampandinika hizara fitenenan-dratsy ho an'ny namana. Matetika izay mifampandinika hifosa. Tompo, mamindrafo aminay, ary raiso ny vavakay entinay mametraka eo aminao, ny elokay, ny falitonay, mba ho diovinao amin'ny ranony zanakao miaraka ny fiangonana. Ranebe famindram-po mitalao aminao zay mamela ny elokay, diovy zay ho afa-pahotana, sasao zay mba ho afa-keloko, ary avaozy ny fanahinay mba vonoka nompo anao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no ngatana eo aminao. Amen. Zay manatonao tsy mba ho laviko mihitsy, ary matoky amin'ny teny izy, fa raha mihaiky ny fahotantsika isika dia matoky somariny izy ka mamela ny fahadisontsika ary manafaka atsika amin'ny fahalotona rehetra. Ko anao zay mibebaka marina ary nanokatra ny fonao ho diovin'ny Tompo sy ho avaozy ny teny anambaran'ny Tompo fefanavelany ny elokao. Iara-mitsangana isika. Hoy ny Tompo,
zaho efa nandevona ny fahadisoanao tahaka ny fandevona ny zavona ary ny fahotanao tahaka ny rao ko miverena amiko fa efa nanavitra anao aho fa andatsaka rano amin'izay mangetaheta aho ny tompo ary rika amin'izay tany karakaina eny andatsaka ny fanahiko amin'ny taranakao aho ary ny fitahiko ho amin'ny teraka aho ko voavela ny elokareo noho ny anaran'i Kristy masina aleloia miderany tompo ataontsika nira 2:70 ny andininy voalohany sy faharoa. Voninahitra ho any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Petraka isika. Mialoha ny ianoantsika ny teny voarakitra amin'ny soratra masina sy ny vavaka, mialoha izany dia ataontsika ny hira izay efa voatondro. Tompo malalo, zavatsoa tokoa tompony fitsipikao. Koa misaotra ny amin'ity fotoana ity izay
amafazanao indray ny teninao aminay. Fahasalamana ho an'izay mihinana azy tokoa tompo ny teninao, ary fifaliana ho an'izay miaina azy. Koa meteza ianao fanahy masino hitoetra atao anatinay amin'ity andro ity, azonay matakatra izay tianao ambara aminay amin'ity indray tompo malala. Amina ratsoanao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Iaraka maka ny soratra masina isika. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny Ezekiela, boky ny Ezekiela mpaminany, toko 7:30, ny 7 ka hatramin'ny 7. Ezekiela toko 7:30, ny 7 ka hatramin'ny 7. Rehefa hitantsika dia ho vakiny amin'ny anaran'ny Tompo. Koa ianao ry zanak'olona, dia efa nitendreko ho mpitily ho an'ny taranak'Israely, ka raha mandre ny teny aloako ny vavaka ianao, dia izany no entinao mananatra azy. Raha hoy izao amin'ny ratsy fanahy, ery ilay ratsy fanahy, ho faty tokoa ianao, nefa tsy mety mananatra azy ianao hiala amin'ny alehany, dia ho faty ny elony ihany izany ratsy fanahy izany. Fa ny rano dia adiniko amin'ny tananao. Fa raha mananatra ny ratsy fanahy ihany kosa ianao, hiala amin'ny lalan'ny ratsy, fa izy no tsy mety miala amin'izany, dia ho faty ny elony ihany izy, nefa voavonjinao ny ainao. Mbola toizantsika famakiana ny teny soratra masina. Izany dia hitantsika eo amin'ny Romanina, epistily ho an'ny Romanina, toko 7:30, andininy 9 ka hatramin'ny 10. Romanina toko 7:30, ny andininy 9 ka hatramin'ny 10. Aza vela izy tsy voaloha na amin'iza na amin'iza, afa-tsy mifankatiavanareo ihany, fa izay tiany namany dia efa natanteraka ny lalàna, fa ny hoe aza mitsangajanga, aza mamono olona, aza mangalatra, aza mitsiritra zavatr'olona, mba n'izay didy hafa rehetra, dia samy efa ao anatin'izao teny izao hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana, koa dia fitiavana no fahatanterana ny lalàna. Hitantsika famakiana ny soratra masina. Izany dia hitantsika amin'ny filazantsara ny sorata amin'ny Matthieu, filazantsara ny sorata amin'ny Matthieu, toko 7:20, ny 15 ka hatramin'ny 20. Filazantsara ny sorata amin'ny Matthieu, toko 7:20, ny 15 ka hatramin'ny 20. Rehefa hitantsika dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha manota aminao ny rahalahinao dia makanesany aminy, ka rehefa mitokany ianareo roalahy dia aseho azy ny fahadisoany. Raha miainao izy dia fa azonao ny rahalahinao, fa raha tsy miainao kosa izy dia ento miaraka aminao ny olona iray na roa, mba ho vahaolona mafy avokoa ny teny rehetra amin'ny tenin'ny vavolombelona 2 na 3. Ary raha tsy mety miaino ireo izy dia ambara ao amin'ny fiangonana. Ary raha tsy mety miaino fiangonana koa izy dia aoka ataonao tahaka ny jentilisa sy ny mpamory rehetra izy. Lazaiko aminareo marina tokoa
na inona fehezinareo ety ambonin'ny tany dia ho fehezina any an-danitra, ary na inona vahanareo ety ambonin'ny tany dia ho vahana any an-danitra. Ary lazaiko aminareo koa, raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambonin'ny tany na amin'inona ka mangataka izany dia ho azony avy amin'ny iraiko izay any an-danitra izany. Fa na aiza no iangonany roa na telo amin'ny anarako dia ao afovoany aho. Amen. Tanterahan'Andriamanitra ao amin'ny mino sy amin'ny alalany ny asany. Zany indray ny loha hevitra banjintsika amin'ity alahady 9 volana septambra taona 2024 ity. Ny fanahy masin'Andriamanitra ny taridalana antsika azaontsika mahatakatra ny teniny ary mivelona feno ny teniny. Amen. Mipetraka isika. Ndray maka nisy nanontany aho ny amin'ny hoe raha ohatra moa ka any an-danitra any no tonga lafatra ary any an-danitra no iainana mandrakizay, inona ny ilana ny janonana eto amin'ity tany ty? Indrindra ho an'ny mino, ny tsy mino moa dia tsy manana an'izany izy ka aleo manararaotra ny eto. Raha lazaina amin'ny fomba hafa, inona no antony mbola hametrahan'Andriamanitra antsika eto amin'izao tontolo izao? Raha tsorina, raha arahana tsara ny fanambarana ao amin'ny soratra masina, dia anisan'ny valiteny anankiray ny hoe hanohy ny asan'i Kristy. Hanohy ny asan'i Kristy. Arak'izany dia nantsoina isika tao amin'ny Jesosy Kristy no ariana olom-baovao indray, ary natsangana mba hanambara sy hitory ny atsaran'ilay niantso antsika avy amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Ity zao tontolo izao misy antsika ity dia tany pahoriana hoy ny Tompo. Ity zao tontolo izao misy antsika ity dia tany anjakan'ny maizina, zany hoe ny fitaka, ny lainga, ny toetra mamofady rehetra, ny tsy fahalalana an'Andriamanitra, ary indrindra tiavana. Koa
ten'Andriamanitra. Hatsangana ho vavolombelona tahaka izany isika, ahoana kosa no handraisantsika izany sy hanatanterantsika izany. Misy dingana. Misy dingana. Ary ny voalohany amin'ireny dingana ireny dia ny asan'Andriamanitra ao amintsika. Raha voalaza ao amin'ny testamenta taloha, indrindra amin'ny Genesis, fa ny olona no ariana farany. Rehefa voary daholo ny zavatra rehetra, ambaran'ny testamenta vaovao kosa fa ny olona no santatry ny zavaboarin'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy Kristy. Izy ny voalohany. Ary no ariny mba ho tefeny, amboariny, hatsangany, ho vavolombelony eto anivon'izao tontolo izao. Hoy ny Salamo izay novakitsika teo, 5:7. Izy no Andriamantsika ary olona fiandriny sy ondry tandremany isika. Misy famaritana roa mifamaly ao. Ay ty Andriamanitra ty, tsy Andriamanitra fotsiny any, fa teo Andriamanitsika. Rehefa miteny hoe Andriamanitra zany ny mino, tsy miteny fotsiny Andriamanitra misy any, fa Andriamaniny. Fanekempinoana izany. Ary faharoa, isika dia olony fiandriny sy ondry tandremany. Zay ny maha isika antsika. Na isika ondrin'Andriamanitra, olony fiandriny, na isika tsy manana antom-pisiana, tsy manana velombelom-poana. Ary arak'izany, izay asehon'Andriamanitra voalohany amintsika dia ny asany ao amintsika. Mamahana ny ondriny izy, mikarakara ny ondriny izy, mamelombelona ny ondriny izy, mampatanjaka ny ondriny izy. Fa rehefa jerena tsara ny testamenta vaovao, dia antsoa no mpiandry ondriny ray, ny ondry ny tandremany rehefa velona ny teniny. Ary zay no mametraka ny tena azo lazaina hoe ny dinamikan'ny asam-pamonjena tanterahana amin'izao tontolo izao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tonga izy nampianatra, nanefy, ary koa nividy tamin'ny rano, nanafaka, zany ny heviny, nanafaka ny mpianany tamin'ny vahon'ny ota sy ny tsy fahalalana, no afahany, ka dinompo teo amin'ny azo fijaliana izy. Fa rehefa afaka kosa, nandray izany fanafahany zany, ny rany, mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo, mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ry havana, arak'izany ny asa voalohany. Ary zany ny takina amintsika eo aminatin'ny famaritana hoe maondry fiandrin'Andriamanitra sy olona fiandrin'Andriamanitra atsika, inona ny asa voalohany takina amin'ny mino? Ny manaiky ho tefeny ny tenin'Andriamanitra. Mandray ny tenin'Andriamanitra. Ka iasany ny teniny, ary io ny asan'Andriamanitra voalohany ao amintsika. Paoly Apôstôly rehefa nanoratra ho an'ny fiangonana dia nametraka tsara izany famaritana izany. Efesianina 4:1-4. Fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy. Asany isika ary voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy. Koa ny tenin'Andriamanitra zany dia natao amola volantsika, natao anamboatrantsika, natao anefintsika, natao anadio antsika. Hoy Paoly Apôstôly rehefa nanoratra ho an'ny Timoty zanany izy,
izay soratra rehetra no menitsindry mandrin'andriamanitra dia mahasoko fampianarana ho fandresen-dara fanotsin'izay diso ho fitaizana amin'ny fahamarinana. Zany ny asan'ny tenin'andriamanitra, tsy hoe enona fotsiny io dia milaza fahamarinana. Zany ono, tsy zany ono, fa tenin'andriamanitra manefy, tenin'andriamanitra mamolavola, tenin'andriamanitra mananatra, tenin'andriamanitra manorina, mba hahatonga atsika ho vonina amin'inona dia hoy Paoly manohy ao amin'ny Timoty faharoa fahatelo io, mba ho fitaizana amin'ny fahamarinana, mba ho vonina tsara ny mpanompon'andriamanitra, vonina tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Zay raha tsy tefen'ny tenin'andriamanitra isika dia voalohany tsy ondriny, fa rehefa tefen'ny tenin'andriamanitra isika dia manjary vonina ho amin'ny asany. Eo zany nandraisantsika ilay dinamika. Raha mamaky ny Efesianina 4 isika dia ambaran'ny Paoly eo ny firaisan'ny fiangonana sy ny fametrahana eo amin'ny fiangonana no zany dinamika zany. Fa voalohany ozy izy dia nitendrena ireo apôstôly, mpaminany, mpitandrina, evanjelista sy mpampianatra aninona mba hanefy ny olon'andriamanitra hanompo, manefy azy mba hanompo. Araka izany dia izao, tsy afaka manompo an'andriamanitra tsika, tsy afaka manao ny asan'andriamanitra tsika raha tsy amboarin'ny teniny. Ahoana nefa ny anamboaran'ny tenin'andriamanitra tsika raha tsy fantatsika ny teniny? Zava-dehibe araka izany ary fototra iorenan'ny fiangonana sy ny fitombony ny fianarana tenin'andriamanitra. Tsy option io ry havana, fototra. Jesosy Kristy raha tody tety an-tany dia nandany ny fotoanany nitety vohitra nampianatra. Koa ny asa voalohany mino dia ny manaiky asan'andriamanitra. Zay ny asany voalohany. Ary ny asany faharoa kosa rehefa mahazo tsara ny tenin'andriamanitra izy dia manompo amin'ny alalan'izany teny zany. Betsaka nge ny olona manana eritreritra tsara ao am-piangonanao, mba te hanao an'izao, te hanao an'izy, atao an'izy ho an'i Jesosy. Wow, tsara nge zany hanao zavatra ho an'i Jesosy, hanao zavatra amin'ny anaran'ny Tompo. Kanefa moa ve ho akasitrahany, moa ve ho akasitrahany? Raha olona tsy tia zavatra maintimainty ve dia homenao cadeau maintimainty? Na olona tsy tia zavatra menamena homenao cadeau menamena? Dia tahaka izany ampianaran'ny Tompo isika, fa tsy afaka manompo azy isika raha tsy tefen'ny teniny aloha, raha tsy volavolaina sy amboarin'ny teniny aloha. Ary zany teniny zany no entsika miteny, no entsika miasa, no entina manafy ny toetra. Zany teniny zany no mandrafitra atsika, mahatonga atsika olon'ny Kristy. Avaozy ny tenin'andriamanitra ka dia lasa olom-baovao. Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Araka izany dia ampitandremin'ny Tompo isika. Raha mamaky ny Matthieu 7, be dehibe nge nanao zavatra tamin'ny anaran'i Jesosy, be dehibe nge nanao zavatra ho an'i Jesosy. I Petera azy dia te hiaro an'i Jesosy. Tsy ho tonga aminao zany Jesosy. Ianao ve dia ho faty? Ianao ve dia ombo amin'ny azo fijaliana nefa ianao le marina be io? Ianao ve dia andao anay nefa zay ary nandao ny zavatra rehetra hiaraka aminao? Koa dia ianao indray ny ombo amin'ny azo fijaliana. Tsy ho tonga aminao zany. Noble nge zany eritreritry Petera zany. Itsika ny tsy nieritreritra an'izany raha teo amin'ny toerana. Nefa ahoana hoy ny Tompo? Anivoaka ianao ry Satana, satria tsy mihevitra zay an'Andriamanitra ianao fa izay ny olombelona.
dia lazainy matitoko fafito jesosy ihany ny te maro nanao amiko amin'izany andro zany hoe efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao zay bobaka be dehibe efa nanao asa lehibe zany oay tendrombohitra be zany no nataonay tamin'ny anaranao ny tompo tsy fantatra akorinareo atr'zay miala amiko ianareo mpanao meloka manjary eloka ny fanompoana an'Andriamanitra ry havana manjary eloka atao jobily 70 taona misasana 70 taona nanaovana eloka sanatry ny vava tsy zany tian'Andriamanitra andehanantsika koa dia tsy maintsy amboariny tenin'Andriamanitra ny fijery mba hahatonga atsika ho tena vavolombelona ny tompo ary ny fijorony vavolombelon'ny tompo fanohizana ny asan'i Kristy androany ary tokana ihany lazainy perikopa ho zava-dehibe ao anatin'ity fanohizana ny asan'ny tompo ity dia ny asan'ny fitiavana ny asan'ny fitiavana tanterahan'Andriamanitra ao amintsika sy amin'ny alalantsika ny fanehoany ny fitiavana ny baiboly dia efa nampianatra momba amin'ny fitiavana 2000 taona talohany natongavan'i Jesosy Kristy tany amin'ny andron'ny Abrahama sy tamin'ny andro ny Arona tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra ny sainao rehetra ny herinao rehetra ary ny fananao rehetra ary tiavany namanao tahaka ny tenanao zany ny didy mpitiavana efa nomena ela nefa hoy ny tompo hoe didy vaovao nomeko anareo didy vaovao nomeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo ay tsy ampy ny mahalala hoe tokony hifankatia isika fa tsy maintsy mamantatra isika comment hifankatia manahoana dia mazava ny tenin'Andriamanitra ohatra ny tiavan'i Kristy ny tokony hifankatiavana volany eto ny andro ray tanisy nitsondron'le anankiray ny lefina Jesosy teo amin'ny ompo teo efa ny tena efa miantona mbola tsondron'ny ray inona nataony mamelany elony fa tsy fantany zay ataony zany ny fitiavan'i Jesosy ry havana raha zangambany teo dia hozy aho matesany tsy ry havana raha nitevatevaina tsy mba nanevateva ary raha ny ady dia nanolotra ny adiny teo amin'ny tompo zany le fitiavana tao amin'ny Jesosy Kristy ary zany fitiavana zany dia fitiavana izay avy amin'izy Andriamanitra rehefa naniraka ny Ezekela ny tompo dia hozy izy hoe efa nitendreko pitily ianao hozy izy andana teneno reo zanak'Israely reo andana teneno kanefa zao niteny aloako ny vavako ihany nentinao miteny azy tandremo anao sao mamorona tandremo anao sao eti-po tandremo anao sao entin'ny hafanam-po tandremo ianao sao ny teninao no entinao zay aloako ny vavako ihany no ambaranao ary ny zavatra mahavariana indrindra amin'ity Ezekely ity dia ity nahoana moa ny tompony naniraka ny Ezekela hozy izy raha hoy aho amin'ny ratsy fanahy hoe ny tompo miteny aho hoe raha hoy aho amin'ny ratsy fanahy fa izy anaseny miteny an'izay ao amin'ny ratsy fanahy Ezekela bakio tsara ny texte dia mety tsy hainao anao nge izy izy fa rehefa tsy mihaino anao izy dia alao izy voan'ny elony ihany izy fa raha tsy miteny kosa ianao dia ianao ny tomponantoka ianao ny tomponantoka ry havana zany koa na ny rano tompo atsika ary inona ny zavatra nianime ny tompo ary nianime tokony nianime any Ezekela fitiavana te hamonjy fitiavana te hanafaka tsy fitiavana te hamalifaty fa fitiavana kosa mitarika amin'ny fibebahana mba andehanana amin'ny fiadana zany no afatra ao amin'ny Ezekela ary sika koa dia antsonao amin'izany saingy izao rehefa mba mananatra isika indraindray ny tenitsika ingeny antsika ao ny fihetsepontsika ingeny antsika ao fa tsy ny tenin'ny tompo ary ny tenin'ny tompo izay ambaran'ny fitiavana rehefa mamaky ny Efesiana 4 isika dia ambaran'ny Paoly tsara zany ny teny malagasy moa tsy mahadika azy tsara fa ianareo dia lazainy ao hoe manambara ny marina amin'ny fitiavana
ny marina tsisy fitiavana dia mandratra. Ny marina tsy misy fitiavana dia mandratra. Ary ny fitiavana tsy ao anaty fahamarinana dia firaisina tsokombakomba amin'ny ratsy. Fa ny fitiavana, hoy Paoly apôstôly ao amin'ny Korintianina 2:7, ny fitiavana, ny tena fitiavana dia tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana, fa mitady kosa izay iarahana mifaly ao amin'ny fahamarinana, mizara ny fifaliana ny fandehanana amin'ny fahamarinana. Ary zany no nanaran'i Jesosy ao amin'ny Matteo 5:20. Raha toy ianao ka mandeha amin'ny fahamarinana, ny namanao mandeha amin'ny tsy fahamarinana dia izao, tomizy fahazatsaraina. Fa rehefa tsy mety tominao izy dia avelao amin'izay. Fa tomy amin'ny fitiavana. Ary izany nataon'i Jesosy. Reto mpianatra reto tsy ampy finoana, aiza amin'ny finoanareo? Fa tsy nilaseny. Petera nge nangozozo tamin'ny finoana, fa niraisy ny tanana dia natsangany, nefa niletika noho ny tsy finoana. Manahoana kosa no tsika mijery ny fahadisonana ny fahalemeny namantsika, manao ahoana? Move araka ny Jesosy Kristy tokoa, move manohy ny asan'i Kristy tokoa isika. Saingy izao, tsy haintsika ny manao zany raha tsy manaiky iasany aloha isika. Sokafana amin'i Jesosy io fo io ho diovy, amboarina, ho tefeny, hitovy amin'ny azy. Tsisy marina na dia iray aza hoy ny Paoly ao amin'ny Romanina, tsy misy na dia iray. Iza ny marina? Tsy misy. Saingy kosa amarinina maimaimpona izay mitondra ny fony hositran'ny tompo, amboariny tefeny. Iasany isika dia afaka miasa madio ho azy. Fa raha tsy iasany isika dia ny asantsika ny ataontsika ary manjary eloka, manjary manapy-ota eo ambonin'ny ota. Ahoana koa ny anoizantsika ny asan'i Kristy dia ao amin'ny fampiraisana eo anivon'ny fiangonana. Ry havana malala, tsy misy fiangonana raha tsy misy firaisana. Tsy toerany fitsitokotokoana na koa club ny fiangonana. Fa ny fiangonana dia toerana amorin'i Kristy ireo olona samy hafa. Rehefa nasaina nanaraty Paoly, i Petera azafady nitsangana tamin'ny maty Jesosy, dia nandeha nanaraty tsy nahazo ninina fa ozy ny tompo hoe alatsao amin'ny akavanana. Ndikany hoe akavanana dia amin'ny herin'Andriamanitra. Alatsao amin'ny herin'Andriamanitra. Nahazo saika rovotra ny arato. Nahazo trondro 350 amin'ny 100 karazana. Milaza diversité zany. Zany ny fiangonana, unité dans la diversité. Ary dia izay nanambaran'ny Paoly azy. Izy nandrava ny hevitry ny fisarahana ka mahatonga antsika na dia rotonta azy lasa anankiray. Raha sitrak'Andriamanitra ny alehan'ny olona hoy izy, hoy ny mpanao salamo, na dia ny fahavalony azy ampiavaniny aminy. Fa rehefa tsy sitrak'Andriamanitra ny alehan'ny olona, na izy mianakavy aza mifanaritaka sanatry ny vava. Na ny ao amin'ny fiangonana raha mifandriritra sanatry ny vava. Inona ary ny lalana? Manaiky iasan'ny tompo ary manaiky iasa ho an'ny tompo. Zavatra ray ihany ireo. Tsy afaka miasa ho an'ny tompo tsika raha tsy tefen'ny teniny. Ary tefen'ny tompo sika mba azahoantsika manao ny asany tsara. Ary zany no mahatonga antsika afaka hijoro ho vavolombelona. Vavolombelon'ny fitiavana. Izay tia ny namany dia efa natanteraka ny lalàna, fa ny fitiavana ny fahatanterahana ny lalàna. Tsy mbola nisy tia ohatran'i Jesosy. Tsy mbola nisy tia ohatran'i Jesosy. Ary tsy misy olona tia anao mihoatra amin'i Jesosy. Tsy misy. Fa indraindray moa tsika miady raha ihany no tsy tiantsika zao dia aizy. Marary ary tsika. Fa le fitiavan'i Jesosy ve mahafaly antsika tsy manasitrana le marary? Ohatra ny tsy manasitrana. Dia inona ny lalana? Hoento amin'i Jesosy hositraniny. Hoento amin'i Jesosy volavolain'ny teniny.
hoe eto amin'i Jesosy ho dioviny. Tanterahan'Andriamanitra ao amintsika ny fanehoan'ny fitiavany feno. Babony zany fitiavany zany isika tsy mahay tsy mitia. Atsika moa zany tsy mahay tsy mitia, zany hoe tsy maintsy tia. Rehefa babo. Fa raha mbola tsy babo isika, dia mandeha samy marina amin'ny alihany ozy ny fitenany amintsika any, samy marina amin'ny alihany. Fa tokana ny lalana. Tokana ny lalana. Itsika tsara zany, zaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana ny tompo. Tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Olon'Andriamanitra sondro fiandriny sika ary tefeny sy amboariny isan'andro isan'andro. So anao matsiaro hoe voadonan'ny pastera mafy androany, tsy voadonan'ny pastera ianao androany, fa voatsindro ny tenin'Andriamanitra ianao satria te hiasa aminao ny tompo. Ary raha matsiaro indray ianao fa tsy voakasika zany rehetra zany, dia izao mitomboa amin'ny fanompoana. Atao vita amin'ny manodidina, hitan'ny fiangonana, atao vita ny tompo. Fa tsy ianao tsony ny velona fa Kristy ny velona ao aminao. Aseho izany. Ary raha tsy miseho zany, miverena indray amin'ny point de départ. Fa ilay ratsy nge mamitaka ary ny fotsika koa mamitaka. Ary zao ny zavatra mahafinaritra indrindra zay ny amaranako azy. Andriamanitra rehefa manondro ny fahotantsika sy ny fahalementsika, dia tsy hampanga akory na hitsara fa hanamboatra. Andriamanitra rehefa manondro ny faharatsitsika na ny fahotantsika, dia tsy hitsara akory fa hanamboatra, hanavao. Ary zava-dehibe zany, eo ny ahitana ny olona tena nandray ny tenin'Andriamanitra. Misy olona rehefa mandray tenin'Andriamanitra entin'ny mitsara olona ny tenin'Andriamanitra. Natao hitsarana ny tenanao ny tenin'Andriamanitra ary mamolavolanao mba ho amin'ny fivoarana. Ko androany ianao, raha natsiaro ao anatin'izany, dia tsarovy tsara. Fa te hiasa Andriamanitra zany, te hamolavola Andriamanitra, te hanamboatra Andriamanitra, te hanavao Andriamanitra, satria tiany ianao hanompo azy ary havokatra be mba voninahitry ny anarany ny fiainanao, ny fiainako ary ny fiainantsika. Raisy ny fitahiana. Ho aminareo rehetra amin'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Ampiray fo anareo hikatsaka mandrakariva ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Ary ampijoro anareo vavolombelon'ny fitiavan'i Kristy. Ny fitiavan'i Kristy rery, ka andany fitiavana mamitaka rehetra. Andany fitiavana araka ny nofo, mba ahazahoanareo mahita ny voninahitr'Andriamanitra ka havokatra be eo amin'ny fiangonana sy eo amin'ny fiarahamonina ary ny fianakaviana ianareo, ka ankalazaina eo amin'ny fiainanareo ny voninahitra ilay tianareo ary tiantsika tamin'ny fitiavana tsy azo ampitainana amin'iza na amin'iza, amin'ny fitiavana izay avo indrindra tsy nisy toa azy. Matoky ilay niantso anareo, izy mahatanteraka izany ho an'izay matoky azy. Amen. Petrakisika.
ry havana ny fanambaram-pinoana dia sady fitoriana amin'ny tena, ny fitoriana amin'ny namana, ny fitoriana amin'izao tontolo izao. Ary ny fanambaram-pinoana dia mamelombelona indray sy manavao, izay ambarany filazantsara mikasika an'ilay inontsika, dia ilay Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina, izay miasa eo anivon'ny fiangonana ary miasa eo amin'ny mino. Koa rehefa nandre ny afatry ny tompo isika, dia ndentsika hiara-mitsangana, hiara-manonona ny fanekam-pinoana apôstôlika izay raisantsika amin'ny mino rehetra manerana ny tany. Mino an'Andriamanitra ilay sy tompo manamlanitra sy tany, ary mino Jesosy Kristy zanakay tompontsika, izay tompotorona tamin'ny fanahy masina, nateraka mahery tsara nalako mikaribata, nombona tamin'ny azo fijaliana, mady ikaribena. Midina tamin'ny fiainantsika, mitsangana tamin'ny azo fahatelo, miakatra manadamitra, mipetraka eo akavan'Andriamanitra Kristy. Avy any ny tsara ny tena sy ny maty, mino ny fanahy masina, ny fiangonana masina manerana izao, ny fiangonana olona masina, ny famelan-kelika, ny fitsanganan'ny tena ny maty, ary ny fiainana izay. Amen. Zao dia tonga amin'ny fotoana ilazana ny raharaham-piangonana isika. Ny mpitandrina sy ny komite FPMA Toulouse dia faly tokoa miarabantsika rehetra, na isika izay manatrika eto, na ianareo rehetra any atokantrano any izay manaraka izao fampompivavahana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, lohan'ny fiangonana sy tompon'ny asa. Ndreto ary ny fampahafantaram-baovao sy ny asa miandry antsika indray, koa samy mandray izay tandrify azy. Vaovao tafo rakim-pisaorana, misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Tesaloniana voalohany, toko 5:7-10. Fianakaviana iray manolotra rakim-pisaorana 100 € ka 50 € ho an'ny fiangonana, 50 € ho an'ny mpitandrina. Rakim-pisaorana faharoa, salamo fahasivy ny 1:2 voalohany. Iteran'i Jehovah mifoky rehetra aho, anambara ny fahagaganao rehetra aho, ho faly tsy ho ravoravo aminao aho, ankalaza ny anananao aho ry avo indrindro. Rakim-pisaorana 80 € avy amin'ny olona tsy mitonona anarana, atolotra ho amin'ny asa amin'ny fiangonana. Rakim-pisaorana fahatelo, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset. Rakim-pisaorana 100 € avy amin'ny fianakaviana tsy nitonona anarana, 50 € ho an'ny fiangonana, 50 € ho an'ny mpitandrina. Mangataka hira ny fianakaviana, hira fanampiny fa 720 efa voadinika. Rakim-pisaorana farany faefatra sady farany, rakim-pisaorana 200 € ka 100 € ho an'ny mpitandrina, 100 € kosa ho an'ny fiangonana. Mangataka hira 70 amin'ny 900 aza manadino ahy. Famangina manjo, ny famangina ny fianakaviana Rija sy Sehena Andriamolalisoa izay namono reniny dia ho tanterahana amin'ny alahady 13 septambra ho avy izao. Sampana sekolin'ny tenin'Andriamanitra. Ny fidiran'ny sekolin'ny tenin'Andriamanitra dia atao amin'ny alahady 13 septambra ho avy izao, ka atao izao no fandaminana. Ny fampianarana ny dingana D1 sy D2
dia atao mifanatrika ao amin'ny Vieux Temple manomboka amin'ny 7:30 ka hatramin'ny 10 maraina. Tsy maintsy misoratra anarana ireo ankizy ho avy satria voafetra ny toerana amin'ny adresse mail stafpma@gmail.com. Io mailaka io dia asiana anarany ankizy sy ny dingana misy azy ary ny numéro de téléphone ny ray aman-dreny. Ny dingana D3 koa dia atao mifanatrika ka mifandimby amin'ny D1 sy D2. Rehefa tsy mifanatrika dia atao visioconférence. Ny fampianarana ny dingana D4 ka hatramin'ny D8 dia atao amin'ny alalan'ny visioconférence amin'ny 9 ka hatramin'ny 10 latsaka fefany ary ny mpampianatra no mandefa ny roy any amin'ny ray aman-dreny. Ny fampianarana ny dingana fahasivy ihany koa dia mifanatrika fa ny toerana dia voafetra ka isy roy ahafahana manaraka amin'ny fampianarana. Mba hamora ny fidirana dia ny dingana teo aloha ihany no misy ny ankizy fa mila manao inscription toy ny teo aloha amin'ity adresse ity stafpma@gmail.com. Avy eo alefa ny mpampianatra ny fiovana dingana raha misy. Marina fa ny ora dia naroso ho an'ny fampianarana visioconférence ahafahan'ireo izay hanatrika ny fitaovam-pivavahana ho tonga ara-potoana. Fa namariana ireo izay hanatrika ny fampom-pivavahana dia tsy maintsy misoratra anarana amin'ny roy alefan'ny dekon'ny vala toy ny mahazatra. Raha mila fanazavana fanampiny dia aza misalasala miantso ireo mpampianatra STA. Sampana fifoajana noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famindrapony dia fifaliana ho an'ny sampana fifoajana ny manasa fiangonana hiara-mankalaza ny isan'ny taonany izay ho tanterahana amin'ny sabotsy 12 sy ny alahady 13 septambra ho avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany: ny asabotsy 12 septambra amin'ny 3 ora ka hatramin'ny 4 ora sasany tolakandro dia misy fampianarana ataon'ny pasteur eto amin'ny Vieux Temple, any amin'ny Vieux Temple azafady, izay misokatra ho an'ny fiangonana manontolo. Izany dia miompana amin'ny loha hevitra hoe kristianina miorina tsara amin'ny finoana sy vavolombelona mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Petera voalohany 5:5, ny 9:9 sy 10:10a ary Apokalipsa 2:2-10b. Ny alahady 13 septambra dia fitaovam-pivavahana tarihan'ny sampana fifoajana any amin'ny Vieux Temple amin'ny 10 ora sy sasany maraina. Manentana antsika rehetra mba hanatrika izany fotoana izany. Manantena antsika tsirairay hisoratra anarana mialoha araka ny fandaminana apetraky ny diakona, manonona fiadanan'ny tompo ho amintsika rehetra ny birao amin'ny safify. Rakitra sy adidy. Ho fanomanana ny asam-piangonana izay tsy maintsy atao dia amporisihana hatrany isika mba handrotsaka ny rakitra sy ny adidy izay tafiditra amin'ny fanajana ny andron'ny tompo dia ny alahady izany na afaka na tsy afaka manatrika amin'ny vantana ny fampom-pivavahana azy isika. Ny andron'ny tompo dia mety ohatra ho andron'ny tompo ary ny fanazantsika izany sy ny adiditsika amin'ny tompo sy ny fiangonana dia tsy miato noho ny asan'ny teniny amintsika. Ampatsahivina ary fa ny fomba telo ahafahantsika manao izany dia ny virement, ny chèque ary ny carte bancaire amin'ny alalan'ny lien Hello Asso izay afaka atao ao amin'ny tranokalana fiangonana fpma-toulouse.com rubrique vondron'asa vola sy fananana. Fa afaka manao izany koa isika aorian'ny fampom-pivavahana ao anaty arina eo ampiravana. Iangaviana fotsiny isika mba hanoratra ny anton'ireo fandraisana anjara na ho rakitra na adidy na rakim-pisaorana. Maneho ny fisaorana fiaino antsika hatrany izay efa namaly ny antso ary manentana ny fiangonana manontolo mba hanohy izany. Trano fiangonana. Araka ny fivorimben'ny mpandray tamin'ny volana martsa 2020 sy 2020 dia mampandray antsika fa mitony tetikasa ny firotsona fananana trano fiangonana. Izy vao mera manokana atsangana andinika lalina momba izany. Ny fanomezana na tonom-bola tiantsika atao ho fanohanana asa izany dia alefa amin'ny sous-compte trano fiangonana ka asio libellé
trano underscore anarana na fandoavam-bola atao. Numéro IBAN sous compte FPMA Toulouse dia azotsika anontaniana ampitambola ary alefa mailaka amintsika koa. Mitentina 6035 € ny vola voangina hatramin'izao. Étude biblique. Ny étude biblique dia manomboka amin'ny talata fa 8 septambra ho avy izao, manomboka amin'ny 7 alina ary atao amin'ny visio conférence. Catéchomène. Ny catéchomène dia manomboka ny 12 oktobra, omenantsika miandalana iny ihany ny andinindininy. Diarim-piangonana. Ny fampoam-pivavahana alahady 17 sy 20 septambra dia any amin'ny Vieux Temple ary manomboka amin'ny 10 sy sasany maraina. Misaotra antsika naharitra hatramin'ny farany ny voninahitra ho an'Andriamanitra iririana. Dia mbola mpifaliana trano ry avy nanera-bany antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo lohan'ny fiangonana. Alahady fidirana an'io korariny raha misy fanampim-baovao amafisina kely amintsika. Ny voalohanteny dia faly miarabantsika rehetra nahatratra izao fidirana izao amin'ny alalan'ny komety sy mitandrina, izy tia izay tonga manatrika ary indrindra koa isika izay tsy afaka minatrika fa any an-tokantrano amin'izao fotoana izao. Hafa kely ny fidirantsika mitiraka ny hitanareo fa noho ny fandaharan'ny tompo dia mbola misy ny fepetra maro samihafa tsy mantsara antsika ka dia inona fa rahantsika mpitiavana daholo izany na dia tsy mifanaraka mety ahitantsika aza indraindray. Ho hitanareo koa fa ny fampianarana STA zany dia miverina nefa misy fandamina manokana noho ny fepetra tsy mantsarahana satria ao anatin'ny valanaretina mbola mirongatritsika ka voatery mametraka izany fepetra izany ny fitondram-piangonana. Ka ny faniriana tompoko amin'izao alahady fidirana izao na eto ianao na ny tokantrano dia ny ampitomboanao hatrany ny finoana an'i Jesosy Kristy, tsy ho voahozongozona iza n'iza, tsy ho voahozongozony ny valanaretina sanatrian'izany fa hijoro lalandava androso hibanjina an'i Jesosy Kristy naiza naiza alehanao ninina nataonao dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Fanaontsika ny miarahaba ireo zokiolona, zokontsika izay natratra ny tsingeritaona naterahany tamin'iny volana aogositra iny. Misy 4 mianadahy izy ka dia angatahana raha manatrika eto anao dia mba hitsangana na ny tokantrano aza satria mba tiana ho arabaina manokana. Ramatoa Randrianjatovo Rachel, Andriamatoa Isany Randriamaefasoa Arlaza, Andrembololona Germain ary Ratsirarvelo Samuel. Dia faly zay miarahaba anareo amin'ny anaran'ny fiangonana manontolo satria zokinay anareo, ray aman-dreninay anareo, tsika moa dia efa natao piraitam-posy fianakaviana iray noho ny amin'ny Kristy, indrindra miray atao ny fiangonana ka dia miompifaliana aminareo zay, miompifaliana amin'ny fianakaviana manontolo zay ary dia mirarosoa ho anareo indrindra. Ny indraminay dia ny Filipianina 4:7-20. Fa Andriamanitro ahatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Samy manana izay ataontsika hoe mampitebiteby, samy manana izay faniriana, manana etaeta ny tsiraray avy, indrindra amin'izao vanim-potoana izay lalovana izao. Miompeo izay rehetra sady mitsodrano anareo, mivavaka ho anareo mba homen'ny tompo anareo tsirairay avy ane izay ilainareo araka ny haren'ny voninahiny ao amin'ny Jesosy Kristy. Ka dia ho tratrany ela indrindra tompoko ary mifanatitra amin'ny zanaka vady aman-janaka ary mizafikely dia hivavaka isika. Tompo misaotranao zay noho ny fitahian-tsoa, dia hisaotranao zay ary miompy faliana
amin'reto zokinay ray aman-dreninay reto tamin'ny asanao zay ny tantananao azy ireo ny arovanao azy ireo indrindra manoloana izao valana retina covid-19 izao misaotranao zay ny amin'ny anjara fifaliana nomenao tamin'ny laso ary koa apetraka aminao reo ady zay tsy maintsy nitolomana tamin'ny reny misaotra fahanomba azy ireo mandrakariva ianao ary ankehitriny dia tia metraka no aviny ao aminao ho mihoatra lavitra noho izay nitondranao azy sy nomenao azy tamin'ny lasa azy no tanterahanao araky ny be ny fahasoavanao ho amin'izy tsirairay avy dia arovanao amin'ny ratsy rehetra arovanao amin'izay manimba ary ampitoeranao ny fifalianao sy ny fiadananao tompo dia angatahanay ninona tsara ninona mateo ty ninona mate idera ninona akasitrahananao sy mame voninahitra anao tokony ho azy ireo tompo dia omeo malalaka ary tanterao aminy araky ny be ny fahasoavanao dia mbola derainay ianao ankalazainay ianao ary ampitoero aminay ny fifalianao ary ampitoero amin'izy ireo ny fifalianao dia ho tanteraka mandrakariva ny fifaliana dia aminaratsoanao Kristy amen mahazo mipetraka nareo tompoko farany dia fanaontsika ny miarahaba koa ireo vahiny zay voatonga eto amin'ny fiangonana ka raha misy amintsika zany a voatonga zao vao miaraka manatrika aminay ny fitompivavahana dia angatahana mba hitsangana tompoko dia faly zay a miarahabanao sy mandray anao tonga soa eto amin'ny tanànany Tolozy ary indrindraindrindra tonga soa eto amin'ny FPMA Tolozy zava-dehibe eo anay ary indrindra araky ny fiteny hoe nitavan'ralahy mandranitra ny tavan'ralahy ka dia tsy vitany hoe manatrika fotsiny ianao fa nanampy anay nanohana anay tamin'ny alalan'izao fanompom-pivavahana izao ankasitrahanay zany ary dia mirarisoanao zay Andriamanitra zay nivimbina anao ane ahatanteraka soa ny antony nahatongavanao eto ary androtsaka ny fitahiny be dehibe aminao ka hitombo hatrano ny fifalianao fa indrindraindrindra koa hitombo ny fifalian'ny mino noho ny soa raisinao avy amin'ny tompo dia tsarovy fa naovinanao mitoetreto a dia misy toerana ho anao eto amin'ny FPMA Tolozy misy ireo sampana valo ary misy ireo sampandraraha ary dia mirary soa indrindra atanteraka soa ny antony nahatongavanao teto Tolozy dia misaotra indrindra tompoko afaka mipetraka ianao zao dia manomana ny foamampanantsika anatrika ny latabatry ny tompo isika ataontsika ny hira zay efa voatondro 4:7 ny andininy voalohany
izay ny tokoa tompo ao ray masin'andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra mety tsy mahavonjy ny soranay ianao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay izay tianay sy nanolotena amonjy anay amin'ny alalan'ny kino dia ranony anjely ny fiandriananao hitsao ny fanapahana sy ny fahefana rehetra anao amin'ny tahotra ary arahany fiangonana any an-danitra sy ety an-tany midera ny anaranao amin'ny fiobiana ary izay koa ankehitriny tompo dia miara-manandratra amin'ny feonay aminy ka mifanajana lehibe ny derahanay hoe ryavana Jesosy Kristy tompontsika tamin'ny aliny izay namady anazy dia nandray mofo ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy raiso ano tia ny tenako izay omenao anareo izao no atao fahatsiarovana ary toy izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy misy toa amin'ny tena rehetra fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka koa na ovinana ovinana misotra ianareo dia izao no ataovy ho fahatsiarovana fa na ovinana ovina ianareo ny mihinana tony mofo itony sy misotra amin'ny kapoaka dia manamboara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny mipetraka ny fiangonana ry kristianina malala ako isika atsiaro an'i Jesosy Kristy tompo izay maty ny solo antsika sy nitsangana ho fanamarinana antsika dia fanatim-pihavanana izay natolotr'Andriamanitra antsika izany ako ary isika hiara-misaotra sy hivavaka misaotranao izay Andriamanitra rainay tompon'ny lanitra sy ny tany fa noho ny famindram-ponao aminay mpanota manitra dia nomenao ny zanakao lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay rainay any an-danitra nyrety izay manao teo anatrehanao ny fahatsiarovana ny fahatongavany zanakao olona ny fijaliany sy ny fahafatesa ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fifonany mandrakizay ho anay ka miandro sy ny talao ny fiverenany izahay ankehitriny raha eo aidino ny fanay masina mba hamen'ny fonay ka andraisanay tokoa ny tomponay amin'ny finoana velona amin'izao izy manatona anay amin'ny alalan'ny fanasana izao miaraka ny fiangonana ry Jesosy Kristy tompo izay izay tonga eto anatrihanao iombona amin'ny latabatra masina dia mangataka mba hampiraisinao aminao ohatry ny sampana boloboka ampianary ifankaty tahaka ny tiavanao anay izay ary aoko izay ara-manana ny fiangonana masina manontolo ny fiononana sy ny fifaliananao amen ataontsika nira fa 5:100 ny andininy faharoa Oh
fitiavany nasehon'ny Kristy antsika. Zany no ahafahantsika mampiray feo miara-mivavaka ilay vavaka manao hoe rainay zany an-danitra ho amasinina aneny ianaranao ho tonga aneny fanjakanao atao aneny sikaponao ety an-tany tahaka ny an-danitra meo anay izy anjasa azy aminay ary mamelany elokay tahaka ny namelana izy miloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafana antsika fanao ny fanjakana sy ety ary ny voninahitra ny Israely. Amen. Aoka raha mitsangana ny fiangonana. Ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika. Fa isika rehetra izao na dia maro azy dia tena iray ihany isika satria samy mandray amin'izany mofo iray izany avokoa. Ny kapoaka ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny rano Kristy, ilay rano ny fampihavanana izay sady namela ny helitsika no ahafahantsika mifamela heloka koa. Hoy ny Tompo, efa voavoatra avokoa izao ny zavatra rehetra, avia, avia. Mahazo mipetraka ny tsipandray fanasan'ny Tompo, manao ny hira fahasivy amby zato isika, dia ho zaraina amintsika ny mofo sy ny kapoaka, izay efa nahazo dia mahazo mipetraka mba ahitany dekona, izay mbola tsy nahazo. Rehefa tafaverina ty ny dekona, dia miara-mihinana amin'ny mofo sy misotro amin'ny kapoaka isika. 5 amby 100. Oh
Ara-mitsangana isika. Hoy Jesosy Kristy Tompo, raiso ano tiany tenako izay omena ho anareo, izao nataovy ho fahatsiarovana. Io koa Jesosy Kristy Tompo hoe sotrona rehetra ity fa tiano rako, dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-kelo ka. Izao no atao fahatsiarovana na oviana no misotro ianareo. Jesosy Kristy Tompontsika izay vompo tamin'ny azo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty, nefa nanome anareo ny tenany sy ny rano izay nanavotana anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy ny ampahery siaro anareo amin'izany amin'ny finoana marina, ho fiainana mandrakizay ho aminareo aniny fiadanana. Mbola hivavaka isika. Ry Andriamanitra tsy toso mandrakizay eo misaotra anao izay, fa sitraka tokoa ny namananay tamin'ny zavatsoa indrindra, dia ny tenany Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay sy ny rano sosarobidy, izay mampatoky anay ny amin'ny fitiavanao lehibe, ny amin'ny fahatsaranao tsy miova, ary ny amin'ny fanaovanao anay ho sampana velona momba ny tenany zanakao. Mpanohy ny asana, vavolombelona mahatoky, ary ho mpanompo manotoky hatramin'ny fahafatesana. Mangataka aminao izay noho ny famindram-ponao, azony amin'izany fiombonana masina izany izahay, ka ny fampihavanana tao aminao Kristy, ny fiadanana izay nitononona ho an'ny tsirairay, ampahery anay andehananay mamovo tsara ny fitiavana sy faharetana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay. Ary ankehitriny rehefa nampaherezinao teto izay, dia tianay nitondra ao aminao ireo namanay, ao ireo nidona-pahoriana namoy havana. Tompo, vangio, ampaherezo, ary aoka anateranao ny filazantsara ny fitsanganana ny maty ka asainao mitraka. Mivavaka aminao izay ho an'ireo marary na ny amin'ny hopitaly na any atokantrano, mahita ny tsiraray avy ianareo, avy any ianao Tompo, mangataka aminao, jereo ny tsirairay avy, ampaherezo ny tsirairay avy, ary atsangano satria sady mpanangana ny mpanasitrana ianao. Mivavaka aminao izay ho an'ireo sahirana, ninona endrika izany fahasahiranana izany, ninona antony, indrindra noho n'izao valanaretina izao, ao ireo very asa, ao ireo tsy mahita izay filaminan-tsaina, ao ireo sahirana amin'ny lafiny maro samihafa. Tompo, jereo tsinjovy fa mahery noho ny Covid-19 ianao, ary mahery noho ny krizy izay mety misy ianao. Dia tahiony olonao atoky ianao, ary ny fiangonanao ampaherezo mba hatateraka tsara ny asany, ny fiangonana manerana ny tany, ny FPMA ary ny FPMA Toulouse. Mivavaka aminao koa izay ho an'ny fandriampahalemana manerana izao tontolo izao. Mivavaka aminao izay ho an'ireo tany mbola misy korontana sy mbola misy ady, anatery ny fandriampahalemana fa andrenan'ny fiadanana ianao Jesosy Kristy. Mivavaka aminao izay ho an'ity firenena mampiatrano anay ity sy Madagasikara tany razanay, mba ampitoerinao amin'ireo firenen'ireo ny fiadananao, ka hiadananay araka ny teninao. Dia tianay Tompo, nametraka ao aminao koa ireo izay nandray fitahiana, nandray fahasoavana, tehirizy mandrakariva ao anatin'izany, ataovy mahay misaotra, ataovy mahay mizara, ataovy mahay mijoro vavolombelona, ary indrindra ataovy mahay manandratra ny voninahitra ao mandrakariva, satria Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara ianao. Ninona tsara, ninona mampandroso, ninona mateidera, ninona mame voninahitra anao, ninona mitondra fifaliana ho an'ny zanakao ray, dia tanterao ho an'ny isam-batan'olona, ho an'ny isa-tokantrano ary ho an'ny fiangonana izany. Dia anao nidera sy nihaja ny voninahitra mandrakizay. Amen. Petraka isika, ataontsika ny hira faharomba efapolo sy eninjato. Hitako izao sakaiza dia mariana moa zany fa ny kapoaka dia etsika mandeha aritsika etsy amin'ny misy sac poubelle izay anariana azy, fa tsy verina ampiasaina intsony ny kapoaka rehefa avy nisotrotsika.
ataontsika ny hira zay efa voatondro 2 sy 900. Mamarina izao fotoana izao sika misaotra an'Andriamanitra no nahafahantsika nahatanteraka izany. Marina ho an'ireo izay nanao rakim-pisaorana nangataka hira fa dia nitaterantsika ny fanampiny fa 20 tany amin'ny liturgie tapany voalohany ary zao amin'ny famaranan'izao dia ny hira 700 ny ndininy voalohany sy faharoa ary fahatelo no ataon'ny fiangonana eo mpitsanganana izao araka ny fangatahany namantsika mialoha ny afatra sy ny tsodrano 700 ny ndininy voalohany sy faharoa ary fahatelo.
miaratsiny ravana fa misy vaovao adino fanamafisana momba ny fisoatana anarana amin'ny fitaopovavahana dia ampitomboina afaka mitombo ny isan'ny mpiangona ao amin'ny vieux temple manomboka amin'ny alahady hatramin'izao tsika dia 80 no afaka miangona fa noho ny fandaminana naroso ny fitondram-piangonana amin'ny ERT fiangonana rahavavy zany a dia afaka ampiakarana 70 ny ao amin'ny temple ao amin'ny vieux temple izany anefa dia misy fepetra mifanaraka amin'izany dia miova kely ny fanaovana inscription ka ataontsika isa-tokantrano ny inscription zany a ary ny diakona no andamina ny fipetrahantsika ao am-piangonana zany hoe raha hitanareo zany raha ohatra misy fianakaviana ray trano izy a dia ampiarahana izy zay mampatonga an'le isantsika afaka mitombo kely tsy dia tena hoe mitombo be fa mitombo kely ihany fa dia sorana mitombo ka zagaga ianareo raha misy fandaminana vaovao rainareo manomboka amin'ny herinandro sy amin'ny alahady manaraka ho avy rehetra miratsy ny tompoko misaotra an'Andriamanitra tsika no zany vaovao mahafaly sy fandaminana vaovao zany satria afaka mitombo ny isatsika manatrika ny fanompoam-pivavahana ny angatahana dia ny anarantsika tsara ny fandaminana efa napetraka mba tsy ampikorontana na ampiverina indray ny lamina tsara zay efa mandroso ankehitriny zao nafatra ho antsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononantena ko aza menatra ny vavolombelon'ny tompontsika zay namonjy antsika sy niantso antsika tamin'ny fiantsoana masina o aminareo any eny tompo hitay anareo any eny tompo ka hiaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo any eny tompo ka hiantra anareo anandratra ny tavany aminareo any eny tompo ka anome anareo ny fiadanana voninahitra ao an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen mandehana amin'ny fiadanana ka manomponotompo